5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Algo manaraka ny izo, algo ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Oltra anao ny fampalalam-baovao. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, hisatra amin'ny telo sy roa arivo. Oltra anao ny fampalalam-baovao. Totosa omaly ny fiaonana teo amin'ny filoha frantsay sy ny filoha Andry Rajoelina tany Frantsa. Fiaonana izay nivoahana fampanantenana maro avy amin'ny la Frantsa momba ny tetika asa-panjakana amin'izao 3 volana tsy ahatongava ny fifidianana izao. Noho ireo fahasahiranana iainan'i Madagasikara, lasa nitady fanampiana any amin'ny 520 kilometatra ny filoha. Herinandro vitsy tsy ahatongava ny fankalazana ny 17 taona nahazoana ny fahaleovantena izao. Tapitra Juin, ny fandrafetana ny lisam-pifidianana eo anivon'ny distrika. Ho averina eny amin'ny fokontany ny lisam-pifidianana ka manana 20 andro hanamarinana sy soratana anaran'ireo olom-pirenena. Fanapa-kevitra izay nambarin'ireo mpanao politika fa tsy manaraka ny lalàna mifehy ny fanavoazana tanteraka ny lisam-pifidianana. Tsy manam-porofo ny tsy fiandanina na ny neutralité any Madagasikara. Amin'ny ady ao Russie sy Ukraine ny fanapa-kevitra izay noresin'ny fanjakana malagasy teo amin'ny fivoriam-be ny firenena mikambana ny voalohan'ny volana febroary teo. Misy nitsindry izay ataon'ny firenendehibe ary tsy manana politika ny diplomasia mazava i Madagasikara ankehitriny. Antony mahasarotra ny fifandraisana eo amin'ny Russie sy Madagasikara hoy ny mahasolon'ny Russie miasa sy monina eto Madagasikara. Misy mitady hibody ny tany fonenana sy ny volin'ny mponina Elanière secteur 12 eny Tsarasotra. Ny toerana izay voasokajo AMVR na aire de mise en valeur rurale nanomboka ny taona 2017 ary efa nanomezan'ny fitsarana baiko ny sampandraran'ny fananantany anoratana ny tany ho an'ny fikambanan'ireo tantsaha hoy ny teo anivon'ny sehatra iombonana ho an'ny fananantany. Any ivelany ankizy miisa 4, 12, 4 ary 2 taona no tsy hita nandritra ny fianjarana fiaramanidina iray tany Kolombia no hita indray ary velona ina soma tsara rehefa very tanaty ala mikitroka iray tany Kolombia ihany nandritra ny 70 andro. Tsy mbola fantatra mazava ny toe-pahasalaman'ireo ankizy ireo saingy ambany ny fanantenana amin'ny hahavelomany noho ny faharetana tany anaty ala sy ny fahavoazana raha ny fampitam-baovao. Ny antsipirian'ireo avy hatrany ary. Ankafaliny reto miklasety mikoavy no itsidihana ny tokantrano amin'ny ity aliny 10 ny volana Jona taona 2022 ity manatra ny Araba ary manasana ampanajana naraka ny fampalam-baovao hatramin'ny farany. Araka ny mahazatra rehefa sabotsy tahaka izao dia ny mahatoa andahatsoratra ny sampana fampalam-baovao no anomboantsika ny fotoana. Totosa omaly ny fiaonana teo amin'ny filoha frantsay sy ny filoha Andry Rajoelina tany Frantsa. Fiaonana izay nivoahana fampanantenana maro avy amin'ny la Frantsa momba ireo tetika asa-panjakana amin'izao volana vitsy tsy ahatongava ny fifidianana izao. Noho ireo fahasahiranana iainan'i Madagasikara, lasa nitady fanampiana tany amin'ny 520 kilometatra ny filoha. Herinandro vitsy tsy ahatongava ny fankalazana ny 17 taona nahazoana ny fahaleovantena. Ino ny fepetra ny fanarahan'ny rotonta hoy ny fantaniany mpanara-baovao ka natapa-kevitra ny la Frantsa anamafy ny fanohanana ny Madagasikara. Matoa andahatsoratra Onina Saina. Omaly no niraisin'ny filoha frantsay Emmanuel Macron tao amin'ny lapan'ny Élysée ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina. Fiaonana izay naharitra ora iray niresana ny fifandraisan'ny firenena rotonta sy ny hoendriky ny fiara-miasa. Fifampitiniana izay tokony ho nialoavany fiaonana teo amin'ny filoham-pirenena malagasy sy Catherine Colonna, ministra frantsay misana ny raharaham-bahiny izay tokony niaona teto Madagasikara ny volana Aprily teo ary nahemitra ny faran'ny volana May ary ny hafarany izao tonto saina ao aorianan'ity fiaonan'ny filoha rotonta ity izao. Tranga izay maneho fa zava-dehibe ary manandanja manokana amin'ny filoham-pirenena malagasy ny fifandraisana amin'ny la Frantsa ary firenena fidododony rehefa latsaka ankaterena tahaka izao ny toe-karena mamay ny toedrara ara-politika ary anatin'ny fahasahiranana ny sosialim-bahoaka eto an-toerana. Hita zao fa manana ny toerana manokana amin'ny filoha ankehitriny tokoa i la Frantsa ka izao nosafidiny manokana amin'ireo firenena maheriny sy 10 maneran-tany izao ilana vonjy amin'ireo olana setrain'ny firenena.
fa ny fanontaniana an-tsain'ny mpanara-baovao taorinyity feonany ity ny hoe misy teboka manokana ilana resahan'ny filoha rotota mihitsy ve mialohan'ny feonan'ny filoha Andry Rajoelina amin'ny délégation izay ho tonga eto Madagasikara ho tariny ministra frantsay misana ny raharaham-bahiny. Iny ny teboka io ny mpanara-baovao liana sy mametra-panontaniana amin'ny anaran'ny mangarahara. Misy fifanarahana mialova ifanaovana ary ahoana ny endrika izay sy ny fepetra miaraka aminy. Ila Frantsa izay raha ny fantatra naneo ny fahavononany anoana ny Madagasikara ho fanatanterahana ny PEM amin'izao 3 volana tsy halan'ny filoha Andry Rajoelina amin'ny toerany izao. Ny plan émergence Madagasikara izay drafitra tokony ho ampiarina tato anatin'ny 5 taona. Voaporofo zao fa tsy manambola ny fanjakana ary verevitra ny filoha amin'ny vola anatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena amin'ity taona ity izay tsy niomanana tao anatin'izay efa taona izay. Ka izao nisidina ny amin'ny 507 kilometatra izao nangataka vola anatontosana izany. Latsaka anaty lavaka tanteraka ny firenena eo amin'ny sehatra rehetra amin'izao akatoko ny fankalazana ny 17 taona niverena ny fahaleovantena izao ka nitady vahaolana ny La Frantsa ny filoha Andry Rajoelina. Fa namarina ny fetim-pirenena fahadimy amin'ity taona ity izay ohatren'ny filoha Andry Rajoelina amin'ny mahafiloha azy saingy mbola fetim-pirenena toy ny teo aloha ihany tsy mbola tafaverina ireo nosy malagasy raha tsy hoe izy fahagagana ka ho azo ao tanatin'ny 12 andro avy. Ilze Pars izay tsy hita tao anatin'ny lahadiniky ny filoha rotonta raha ny fampitam-baovao avy amin'ny fiadidiana ny Repoblika nojerena. I Frantsa izay firenena ho isan'ireo andray anjara amin'ny basket fond anohana ara-bolan'i Madagasikara ho fanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena eto Madagasikara isy ny fifidianana madio sy mangarahara ary ho vokatra ho ekeny rehetra. Fifidianana izay hatramin'ny androany aloha mbola lavitra izay madio sy mangarahara izay raha ny fomba fiasan'ny mpikarakara azy no jerena. Nisy ny ankehitriny izay miaina anatin'ny fandikana ireo lalàna velona hatrany raha ny fomba fiasa hatramin'izao. Ohatra iray amin'ireo maro ny tsy fanajana ireo tetiandro voalazan'ny lalàna amin'ny tokony ho fisokafana sy fikatona ny lisitry ny mpifidy. Mandritra ity fanavaozana tanteraka ny lisam-pifidianana ity. Hatrany am-pandohana dia efa tsy nazo ny fatokisan'ny vahoaka ary mampiayany antoko politika sy ny fiarahamonim-pirenena hatramin'ny vondrona iraisam-pirenena ka izao anatin'ny fahasahiranana izao. No itsy fananany vahoaka antoko ambany tany fisoratana anarana amin'izay lisam-pifidianana izay ary niena oharina tamin'ny fifidianana filoham-pirenena teo aloha raha ny isan'ny olona voasoratra anarana. Nefa tsy adiny poka teto amintsika tsy Covid-19 nandringana toy ny tany amin'ireo firenena sasany fa ny vahoaka tsotra izao no malaina hisoratra anarana. Manampy io ihany koa ny afitsoko ny fahefanam-panatanteraka izay tokony ho ampinga sy rispo ho an'ny vahoaka ampandray anjara amin'izay sotram-pifidianana izay. Tsy izay no zava-misy fa marisarisa ny endrika hita ivelany. Profon'izany ny tsy famohana mandrakandroany didi-panjakana manamafy ny andro anaovana ny fifidianana sy anaingana ny mpifidy. Ny mpitondra no tsy vonona amin'ny fifidianana ka ny antoko politika manao fitetezam-paritra mampahafantatra ny vinany antokony sy miaona amin'ireo mpanaradia azy indray no sakatsakanana amin'ny endriny maro samihafa ka dikaina tsotra izao ny lalam-pandroenana sy ny demokrasia. Fandika-ndalàna izay efa nahazatra iandra tato anatin'izay 5 taona latsaka izay ary mitohy hatrany. Ohatra amin'izany ny fanafonana ny fanitsiana ny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 araka ny tapaka nandritra ny filan-kevitry ny minisitra ny fitotsona. Isan'ny vohitsakitsaka anatin'izany ny lalàna fehizoro 407 momba ny lalàna mifeny fitantanam-bola raha tsy aka afa-tsy ny ao amin'ny 720. Tsy voahaja ihany koa ny tokony hitandrona ny fehin-kevitra araka ny fahamarinana na ny principe de sincérité sy ny andraikitra manokana omena ny antenimieram-pirenena araka ny voalaza ny 750. Foana ary nahemitra amin'ny fotoana mbola tsy fantatra ihany koa ny feonany eo amin'ny antenimieram-pirenena sy ny praiminisitra lehibe ny gouvernemanta ary ireo minisitra. Fandika-ndalàna izay mampahantitra ny firenena ka hitakin'ny vahoaka fifidianana madio ametrahana mpitondra ny omana sy manomana anavitra ny Madagasikara. Tapitra ny Juin ny fandrafetana ny lisam-pifidianana eny anivon'ny distrika ho avy amin'ny fokontany ny lisam-pifidianana ka manana 20 andro anamarinana sy soratana anaran'ireo olom-pirenena. Fanapahan-kevitra izay nambaran'ireo mpanao politika fa tsy manaraka ny lalàna mifeny fanavoazana tanteraka ny lisam-pifidianana. Dia antoko politika anankidimy teneninao teo hoe nanao fanambarana dia heverinay eo anivon'ny CENI fa heverinay hoe maika loatra le fanambarana fa tokony hoe mba ny fanatina ny fanontany ary tokony mba ny fanatina ny resaka ka aminay zany dia azonay tenenina fa tsy mitombona ny fitenenana hoe tsy nanara-dalàna ny CENI. Tsy ny CENI anie no voaenzike ao anatin'iny fanambarana iny raha ny fandinina azy fa ireo olom-pirenena mbola tokony hisitraka ny zony satria ireo olom-pirenena ireo zany dia mbola manana zo hiditra ao anatin'le lisitra
no eritreretinay hoe hosakanany zareo zany tsy tokony hiditra ao anatin'ny listra. Toy izay ny fanazavany filohan'ny CENI raha nanontaniana mikasika ny fanambarana izay nataon'ireo antoko politika dimy amin'ny tsy fanaran-dalàna amin'ny fanavaozana tanteraka ny lisam-pifidianana. Araka izany, tsy mahatsiaro voatonona anatin'ny fanambarana ny CENI na nilaza aza ireo antoko politika fa tsy nanaraka ny lalàna mikasika ny fanavaozana tanteraka ny lisam-pifidianana ity vaomera maleo tena misahana ny fifidianana ity. Raha ny zava-misy miantso ireo fiarahamonim-pirenena sy antoko politika ary hery-velona isan'ny tokony eto amin'ny firenena hatrany ny CENI. Entina ilazana amin'ireo mpiara-miombona antoka fa misy hatrany ny fiaonana sy fifanankalozana eo amin'ireo mpiantsehatra amin'ny fifidianana eto an-toerana. Tsy izay nefa no mitranga fa manohy hatrany ny fomba fiasana ity vaomera maleo tena misahana fifidianana ity fa tsy mandray akory ireo sosikevitra sy tsikera anatsarana ny fomba fiasa avy amin'ireo mpiantsehatra isan'ny tokony ireo. Hita izany tamin'ny aloha sy nandritra ity fanavaozana tanteraka ny lisam-pifidianana ity, profon'izany fampiakaram-peo sy ny fanambarana maro nataon'ireo antoko politika sy firaisamonim-pirenena noho ny tsy fiainoan'ny CENI azy ireo nahita aza fa tsy mety sy mandika lalàna ny fomba fiasa ity vaomera ity. Mipetraka an-trano ankilan'ny ayay amin'ny sin'ny fifidianana madio sy mangarahara manoloana ny fikirakaran'ny CENI ny lisam-pifidianana. Isan'izany mikasika ny jugement supplétif izay tsy nazahoana valiteny mazava avy amin'ny CENI. Tsika moa zany aloha angamba amin'ny talata tsika miditra amin'ny antsipiriny efa misy ny fanasana izay natao amintsika dia ny makasika an'le antsipiriny le teneninao zay. Ankilany, hita tsy naharototra ny CENI ihany koa ny tsy fisian'ny LFR na ny teti-bolam-panjakana asiam-pantsiana 2024. Isan'andrasana anatin'io LFR io ankilany ny fantsiana ny teti-bola entina nantanterahina ny fifidianana. Makasika an'le sorabola dia miteny aminao fa efa mandeha ny fampiresahana eo anivony fitondrana mahefa dia izaha ihany koa moa zany dia efa mifampiresaka ihany koa eo amin'ny vondrona iraisam-pirenena. Antatitra azo androany miisa 794 alina sy 3 tapitrisa ireo mpifidy voasoratra anarana ao amin'ny distrikana Tsimindrano raha ny fitsarany fandrafetana ny lisam-pifidianana. Tsy aivona, isan'ny notsindrina ireo antoko politika dimy ahitana ny ampela manao politika, ny HVM, ny MFM, ny Malagasy miara-miainga sy ny MTS nandritra ny fanambarana iombona nanavoakan'izy ireo omaly, ny fanitsakitsahana ny lalàna mifehy ny fifidianana sy ny tsy fampisehoana ny mangarahara amin'ny fanavaozana tanteraka ny listra sy ny vola ikarakarany ny fifidianana avy amin'ny CENI sy ny gouvernemanta. Fa tsy manam-porofo ny tsy fiandaniana na ny neutralité any Madagasikara amin'ny ady eo Russia sy Ukraine. Ny fanapa-kevitra izay noraisy ny fanjakana malagasy teo amin'ny fivoriam-ben'ny firenena mikambana ny volana febroary lasa teo. Misy ny tsindry izay ataon'ny firenena-dehibe ary tsy manana politika ny diplomasia mazava i Madagasikara ankehitriny. Antony mahasarotra ny fifandraisana eo amin'ny Russia sy Madagasikara hoy ny mahasovin'ny Russia miasa sy monina eto Madagasikara. Fitino Kolo. Tsy hita mazava ny neutralité ny fanjakana malagasy raha ny safidy izay natao nandritra ny fivoriam-ben'ny firenena mikambana ny volana febroary lasa teo hoy ny mahasovin'ny Russia eto Madagasikara. Fanapa-kevitra miandany ny Ukraine ny safidy nefa milaza fa tsy mitanila ny fanjakana malagasy. Nanamafy ny fahasarotana amin'ny fifandraisana amin'ny fanjakana malagasy sy ny mahasoivo. Misy ihany koa ny tsindry ataon'ireo firenena tandrefana antony nampitsarana ny asa fampandrosoana maro ataon'ny Russia eto an-toerana. Mazava ho azy fa diso fanantenana izahay amin'ny olatsabato io satria tsy mifanaraka amin'ny toerana tsy fiandanian'ny fanjakana malagasy ny safidy fa indrindra i Madagasikara dia manohana tanteraka ny fanapa-kevitra Ukraine pomba ny tandrefana izay tsy mandray anjara amin'ny famahana ny disatisa. Fiara-miasa ihany ity fanapa-kevitra ity ary manantena tokoa izahay fa ho azon'ny Madagasikara ny zava-mitranga ny Ukraine amin'izao fotoana izao. Ny zava-mitranga dia fifandonana eo amin'ny Russia sy ny firenena tandrefana. Manoloana izany, vonina hatrany anatsara ny fifandraisany Russia ary misokatra amin'ny fifanankalozana ara-barotra toy ny solika, miandry ny fahatsapatena ny fanjakana malagasy izy ireo amin'izany. Ankoatr'izay, nilaza ny tsy hanohana kandida amin'ity taom-pifidianana ity Russia raha nanontany ny mpanao gazety ny mahasoivony. Eny, ary zao teo zavatra izao dia hitantsika tsara ny fanambaran'ny mpitondra malagasy izay milaza fa tokony hampandroso ny fifandraisantsika.
efa voavaliko io fanontaniana io ary teamerina ny tenako tsy nitsabaka tamin'ny raharaha anatiny na oviana na oviana i Rosia ary tsy hanao izany mihitsy amin'ny ho avy tsy nanohana kandida izahay ary tsy maintsy manapa-kevitra samirery ny malagasy tsy misy fitsabana avy any velany ary manantena fa hitondra anjara birika amin'ny fampandrosoana sy ny fanamafisana ny demokrasia io safidy io. Nandritra ny fankalazana ny Journée de la Russie izay fahatelo amby telopolo taona nanambarana ny fiandrianam-pirenena rosianina no nanaova ny masoivo antso amin'ny fandraisana anjaran'i Madagasikara amin'ny fihaonam-ben'ny Rosia Afrika amin'ity volana Jona ity any Saint Petersburg. Politika ny fitsitsina ny fanafoanana ny LFR na ny teti-bolam-panjakana sy mpanitsina 2024 ny lolon'ny Madagasikara Beso Eric raha toka fa nitsakitsahana ny lalàna sy tsy fanaovana tsinitsina ny anteny meram-pirenena ny tsy fikitihana ny teti-bola izay taratra fa tsy misy ny fahavonona ny mpitondra hiatrika sy noho ny fividanana madio sy mangarara fanadiadina. Mbola maberesaka ny mpanara-baovao amin'izao fotoana ny mikasika ny tsy fisian'ny LFR na ny teti-bolam-panjakana sy mpanitsina 2024 izay tapaka nandritra ny filan-kevitry ny minisitra farany teo. Politika ny fitsitsiana hono ny lolon'ny Madagasikara Beso Eric ny tsy nikitihana intsony ny teti-bolam-panjakana. Ny teti-bola tao anatin'ny LFI na ny loi de finance initiale mahakasika ny fifidianana izay nambaran'ny CNI fa tsy ampy hanatotosana ny fifidianana saingy izao ninina tsy nojerena sy nohenona izao. Za zany amin'ny zavatra ohatran'ny reny ny tiako ilazaina zany dia ao anatin'ny politika ny fitsitsintsika tsy momba ny atsy na ny roa fotsiny amin'izao fa miezaka no mipetraka amin'ny hoe mikasika le fanapahan-kevitra ka ny fijeriko an'iny amin'ny mahatonga ngambany tsy misy fanitsina dia any amin'ny lafin'ny fitsitsiana ngambany aza dina nge raha tsy mitsitsy ngetsika dia be dia be ny zavatra tsy handeha araka ny tokony hoe zay hoe ka amiko mahatonga gouvernement tanandrendreny fanapahan-kevitra eny dia ny fandraisako azy dia politika ny fitsitsiana zany ohatra ny tokantrano koa io dia rehefa mandalo amin'izao fotoana iainantsika zao na tiana na tsy tiana misy ny crise maneran-tany ary tsy afabelo amin'izany tsika eto Madagasikara ka dia politika ny fitsitsiana ngambany raha atao feny ankapobeny. Tsy mifanaraka amin'ny zava-misy sy iainan'ny vahoaka ankehitriny ny fanapahan-kevitry ny fitondrana izay manitsakitsaka sy manao didiko fe lehibe amin'ny sehatra maro tahaka ity fanafoanana ankitsorano ny LFR ity fa ihany koa ny fandikan-dalàna toy ny fahefana mpanatateraka. Raha ny voalazany tatry ny filan-kevitry ny minisitra ny fitojoana ankilany ny fombafomba izay mampianto anaty fotoana voafetra ny fampiasam-bolam-panjakana vatany miditra anaty ny fandrafetana ny lalàna mifen'ny teti-bolam-panjakana sy mpanitsina izay anatara ny fanatanterahana ireo fandaharana asan'ny fanjakana no antony nanafoanana ny fanitsina ny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 mipetraka araka izany ny fanontaniana manina no izao vao milaza ny anafaingana ny fanatanterahana ireo asa ka ny lalàna nodika ny atsotra izao inona amin'izao fomba fitantanana ny firenena izao ihany koa no ilazana sy hitarafana fa manao izay politika ny fitsitsihana izay ny fanjakana hatramin'ny androany tsy misy resaka ny momba ireo teboka maharary ny vahoaka eo ihany koa ny fahefana ny volan'ireo orinasa maro avy amin'ny sehatra tsy miankina izay manana trosa amin'ny fanjakana. Politika ny fitsitsiana sy ny fiafiana ho an'ny vahoaka sy ny orinasa tsy miankina ny zava-misy amin'izao fotoana hoy ny mpanara-baovao fa ny mpitondra miliba sy manao izay saim-patany amin'ny fampiasana ny volam-bahoaka. Mivaona amin'ny filan'ny faritra Analanjorofo ny fiazakazan'ny filoham-pirenena ametraka ny faritra fa 420 ho an'ny distrika ny Maroantsetra sy Mananaravaratra. Ny fanarenana ny seha-piariana Lavanila izay nopitehan'ny fanjakana ankehitriny no maika hoy ny zanaky ny faritra Analanjorofo fa tsy kobakambava intsony amin'izao volana vitsy tsy atapera ny fotoam-piasan'ny filoham-pirenena izao. Tsy mahay mijery ny lara-pamena ho fampandrosoana ny faritra tsirairay ny filohan'ny repoblika. Raha nitsikatra amin'ny famitrahana ny faritra fa 420 ho an'ny distrika ny Maroantsetra sy Mananaravaratra. Tsy misy ny fijerena amin'ny mararin'ny vahoaka eny fotony. Aitraitra sesio no mibaiko ny filoha ho ny zanaky ny faritra Analanjorofo. Tany amin'ny faritra misy ahako matso nisy ny fanambarana eny tao Maroantsetra zay faritra Analanjorofo. Taitra ary talanjona ny tena maolom-pirenena aloha zay vao mahasolom-bavam-bahoaka zay ve ny filany ny faritra Analanjorofo amin'izao fotoana izao ohatran'ny kivy ary tena mieritreritra ny tenako hoe inona ary natonga izy ny tenan'izay tsy natoriako 2 andro fa za mieritreritra ny valiny dia izao iny filoham-pirenenantsika iny zany manana aretina atao hoe
mégalomane zany izy, zany hoe mégalomanie, zay zany le aretina. Io aretina io zany olona tia mifaninana, olona tia ambonimbony hafa, satria raha tsy diso ny fitadidiko hoe hojerena daholo ny commune sy fokontany mety ho lasa commune, ary commune tokony ho lasa district. Zay anisan'ny ilaina am'izao amin'ny fitantanana Madagasikara. Ny hitany zany tonga de mila miakatra izy, mila ampina le région. Maro ny teboka marary ny faritra na lanjorofo amin'izao fotoana, saingy nody tsy hita tao anatin'ny taona maro. Isan'izany ny lalana indrindra ny fanarenana ny seha-piariana lavanilina, izay no potehany fanjakana ankehitriny. Zava na lanjorofo, fantako ny elanelana misy any Maroantsetra sy Fenerivantinana zay misy ny fohibeny fatra na lanjorofo, kanefa kosa lalanao nefa manamboatra. Raha lalana io vitany telo lera farafabeny de efa tonga ao Fenerivantinana Lavo Mananara sy Lavo Maroantsetra. Ny olana agnalanjorofo am'izao fotoana zao tsy resaka faritra zany mamaiky azy, fa ny lavany zay ny potehana. Atsika am'teny zao tsisy mpividy na 15 000 francs ny kilony verte. Zany nisy tonga am'zany io deuxième capitale ny lavany io Maroantsetra io sy ny Mananara io. Zany nandrasan'ny vahoaka hoe inona ary mba zavatra teneny mikasika an'izay. Raha tena tian'ny Maroantsetra marina izy sy ny Mananara, vao tonga teo amin'ny fitondrana izy tonga defa nameny zany région zany. Fa tsy laharam-pahamena intsony zany fametrahana région amin'ny 4 volana tokony ialany fametrahanao fialana raha ohatra ka ilatsaka zany filohan'ny république zany. Zay zavatra ohatran'izany zany ohatran'ny hoe lalaovina ny firenena, lalaovina ny vahoaka malagasy, zay no mampalahelo ny teniko masolom-bavam-bahoaka anahy. Nandritra ny dian'ny filohan'ny republika tany an-toerana ny 3 Jona no nanambarany ny fanomezana fatra vaovao mitokana ho an'ny distrika Maroantsetra sy Mananara Avaratra, izay antsoina hoe Ambatsoa, raha ny fametrahana ny fitsinjaram-pehefana tena izy arak'izany no nandrasa maro tamin'izao fitondrana izao. Fanomezana fatra vaovao no hiazakazahany fitondrana ankehitriny. Fepetra izay tsy ho zava-poana ihany ve? Raha tsy misy ny fanomezana fahefana ny eny fotony, na izany amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra na ny enti-manana, ahafahan'ny vondrom-bahoaka patra hitsinja ra-pahefana amin'ny velona sy mandroso. Misy mitady hibodo ny tany fonenana sy volen'ny mponina eny Lanière secteur 12 eny Tsarasotra, ny toerana izay voasokajo AMVR na aire de mise en valeur rurale nanomboka ny taona 2017 rehefa nanomezan'ny fitsarana baiko ny sampandraran'ny fananantany anoratana ny tany ho an'ny fikambanan'ireo tanja hoy ny teo anivon'ny sampana iombonana ho an'ny fananantany. Miverina indray ireo mpanakorotana ny fitopon''ireo tantsahan'alina ny tany eny Lanière secteur 12. Velara tany 300 hektara izay najarian'ireo mponina ampolo taonany maro, ary voasokajy anatin'ny AMVR na ny aire de mise en valeur rurale ny taona 2017 ary manan-keratra amin'izao. Efa nomen'ny fitsarana baiko hanoratra ny tany ho an'ny fikambanan'ireo tantsaha ihany koa, ny sampandraran'ny fananantany ka manaitra ny fikasana hibodo ny tany amin'izao fotoana izao. Hoy teo anivon'ny sehatra iombonana ho an'ny fananantany. Misy indray zany ny olona tonga tao amin'izareo fo 2 volana latsaka izay niteny hoe anay ny tany fa izay manana didim-pitsarana, manana certificat de situation juridique. Dia nefa mahagaga zareo satria didim-pitsarana tamin'ny novembre 2019 dia nilaza fa omenan'ny tatsaha mpikambana amin'ny secteur tatsaha mpamokatra, Lanière mamokatra secteur 12 ny tany izay nidivana teny fitsarana ary tena nazava ny zavatra nresahana tao. Ka ny hetsika nataon'ny tatsahan'ny Lanière mamokatra ny ala tamin'ny MVR moa izy io, ny anio dia ny ampahafantarana ny olona, ny hainao manjery sy ny olona rehetra hoe izay alay mpanahy mbola hoe andainga sy amitaka dia efa mazava ny didim-pitsarana, ny eken'ny fitsarana fa tsy nitombona le titre nitaingina teo ambonin'ny tanin zareo. Mponina manodidina ny 7 alina no monina eo amin'io secteur 12 eny Lanière io. Maro amin'izy ireo no mivelona amin'ny fiompiana, indrindra amin'ny fambolem-bary, izay manampy betsaka ny famokarana ho an'Antananarivo sy ny manodidina. Ny zavatra tena tsindriana koa dia ny fitondram-panjakana dia mivoy ny ataontsika mametraka ny laram-pahamehana amin'ny atao hoe fahavitatena ara-tsakafo. Mamokatra sakafo ny toerana io, indrindra ny vary. Ka tokony ho jerena manokana ny ezaka ataon'ny tantsaha zany amin'izay hoe fandraisana anjara amin'ny politika mpanjakana na amin'ny politika iraisam-pirenena
sy ny mahaolona amin'ny famokarana ny vokatra hohanina indrindra fa ny vary zany miompy trondro koa ireo olona ary mahavokatra trondro betsaka ka tokony jerena koa zay lafiny zavatra ray zay satria ny zavatra hitanay ny olona maika anao an'io sûrement tsy maintsy andeha anao trano na usine na ohatr'izany tsara zay fa mba jerena ihany koa hoe ny zoan'ilay olona amin'ilay toerana zany manoloana ny zava-misy amin'izao fotoan'izao manao antsoava amin'ny filohan'ny repoblika ireo minisitra voakasika sy ny sampandrarany fananantany ireo mponina anaraka akaiky ny raharaha dinany koa ny atsika misy antovetivety ao anatin'ny dokam-barotra fohy aorian'izay miverina eto ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalaam-baovao rehefa avy eo ary Balik om 40 plus manomboka amin'ny 700 monja isan'andro mandra-pahefanao ny vidiny manontolo. Fa inona ny mbola mahavariana anareo ao? Misakafo amin'izay? Balik mamiratra no aviko. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nandronao isan'andro. Ina plus raffiné que jamais. Ita huilerie industrielle de Tamata, 17 amby 3 sy 2 arivo. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Sarlalan, ex-Safina. Carrelage, luminaire, électricité, sanitaire et des milliers d'autres articles. Batimax, la qualité au meilleur prix. Isaorantrany ianao tsy misaraka ny fahitalavitra kolo amin'izao alina izao mamerina ny araba tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao taorian'ny fampitehana ny avandra ny fambolena sy ny fotodrafitrasa maro tao manandrina distrikana Avaradrano namaly ny antso nataon'ny komina ny fitondram-panjakana ka nanatitra ireo fanampiana tapabolana ty aoriana nisy ihany koa ny tohany avy amin'ny orinasa tsy miankina anjara biriky ho fanohanana ireo vahoaka. Tapabolana lasa izay latsa-dranomasy ireo mponina sy mpamboly teto amin'ny komuna manandrina Avaradrano raha nahita ny fahavoazana nateraky ny avandra. Potika 100 ny fambolena ho an'ireo tantsato amin'ny fokotany miadakely Ambatolampy, Ambohibary, Ambohipanina, Mahatsinjo sy Manandrina. Tamin'ilay avandra aloha ilay avandra zany adany iray teo zany ilay avandra no vomijanona dia nisy karazany 5 mihitsy ilay avandra taty. Tamin'ny voalohany majinika dia neva fety ny faefatra somary ohatran'ny nisy riran'izay ilay izy dia tena izy zany nandokandoka be an'ilay tafotranon'olona taty dia farany tena ngeza be ohatran'ny totondro ohatran'ilay bolina ireny mihitsy zany dia hita fa gorobaka niditra tany hatrany mihitsy ilay fambolena rehetrarehetra tsy nisy tsony ilay pitipa efa mamoha fanja ny ravina tsy misy ny ravina mangazo ny hitsana ny anjanja daholo hatramin'ny rehefa mety ravina tsisy niangana tsony ny fambolena ray manontolo. Raha tamin'ny avandra aloha dia tena ny trano zany ilay tafifanitry rehetra dia tapatapaka daholo ny anay zao lakozia ny trano lehibe tsy azo hipetrahana ho avadika tafo-bozaka aloha mandra-pahita vola dia maka any ambanjirana zany ka aloha zao petraka. Ny komina aloha ny apitsona ny dabohan'ny avandra dia efa nalefa ny solotena ny président pokotany dia nanady ady izy dia sady nijery.
Nitrantsehatra taoriny ivony io ny tompona andraikitra teo anivon'ny fiadiny tanàna ny manandrina ka nitondra izay voatsirambony tanana niaraka tamin'ireo malala tanana tamin'izany fotoana fa ihany koa nanaitra ireo tompona andraiki-panjakana hijery ireo vahoaka trapasairanana. Rehefa nisy ilay loza voajanahary dia nidina ny commune sy ny tompona andraikitra nijery ny zava-nisy tena anivon'ireo mponina dia hita tamin'izany fa dia potika ny fambolena, potika ihany koa ny toeram-ponenana. Matsila zana fa dia 100% ny fampitena teo amin'ny sehatra fambolena ho an'ny manandrina. Dina moa fa ho an'ireo volavitra moa zany, volavitra tongolo, tsaramaso, tahaka izany ny kotomila ny radi dia potika tena tsy sandraisina mihitsy. Taorina an'iny dia niezaka anatina ireo olona ary dia nijery an'izay fampiten'izay moa dia naka ny listré olona sy karazany izay potika very simba zavatra dia napitan'izany teo anivon'ny manam-pahefana mahefa nandefan'izany zay tany amin'ny district, nandefa ihany koa tany PSGC ary nandefa zay tany amin'ny Sénat izay mpiaro ny fondro boka tsapahafana sy commune moa zany. Tamin'izay antso zay no natongavany reto olon-dehibe dia nitondra ny voatsirambony tanana izy ireo dia sitraka stelany amin'izany fanimpinana mino zareo zay fa dia atao tsara tonga ary tsara pakany amin'ireo tokony tongavan'izany fanampiny zany. Ny atongavanay dia noho ny fitarainana azo avy ety amin'ny chef district, avy ety amin'ny maire, ety avaradrano satria dia nisy vony voajanahary le avandra ny latsaka tamin'ny volana Mai moa zany. Potika daholo ny voly ny tranon'ny olona ary dia sahirana mihitsy zany ny mpamboly ny vahoaka mihitsy sahirana ity. Isaorana an'ireo tantsaha kosa satria rehefa tonga ny fangatahana sy ny antso dia ny fahavononan'izy ireo tena mahatonga ihany koa ny fitondram-panjakana hanoana satria raha tsy vonona ny tantsaha tsisy hoaniny ny vahoaka. Androany tonga teto an-toerana ny fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana sy avy amin'ny sehatra tsy miankina nahitana ireo entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro, fitaovam-pambolena sy zezika ary ho avy ihany koa ny masomboly. Nanolotra izany tety an-toerana ny filohan'ny antenimieran-doholona sy ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana. Ny ben'ny tanàna sy ny mpiara-miasa aminy, ny tantsaha, ny solotenan'ny mponina kosa no nanatrika ny lanonana sy nandray ireo fanampiana. Ankoatry ny teto manandrina, nahazo fanampiana ihany koa ny tany amin'ny commune na fiafirana. Any amin'ny faritra avaratra Atsinanana Nosy no mipana ny fandaharana alalino amin'ny Eram-Pitso izay iresahana ny fahasahirana ireo mpamboly vary any Ambatondrazaka, ny tsy fahampiany rano, ny vokatry ny avandra, eo ihany koa ny fidangan'ny vidin-jezika ary ny tsy fandriam-pahalemana. Arahoary ny sombony amin'izany. Raha ny taremarika azo teo anivon'ny fitaly avamparitra ny fambolena aloatra mangory ny tapaky ny volana meteo. Raha ampitaina tamin'ny taona lasa, nahitana fiainany eo amin'ny 520 eo ny vokabary tamin'ity taona ity. Antony lehibe nahatonga izany ny olana teo amin'ny rano, ny fahatarany rotsakorana sy ny fahasimban'ireo tohadrano. Eo ihany koa ny fidangan'ireo akora ilaina amin'ny fambolem-bary, indrindra ny zezika. Araka ny fanadidinana natao tany an-toerana, olana maro no niainan'ireo tantsaha tamin'ity taom-pambolena 2023 ity. Olana voalohany amin'izany ny fahatarany ny rotsakorana. Tamin'ity taona ity, ny fahatongavan'ireo rivo-doza no nampisy rano na ahafahan'ireo mpamboly nanararoatra nanetsa ny volana janoary teo. Tara ny rotsakorana, nampiny tsy fiasan'ny tohadrano araka ny tokony ho izy, efa antitra ary tsy nisy fikojakojana ireo fotodrafitrasa-pambolena teto Ambatondrazaka hoy ireo tantsaha. Ny rano izay kitro fara ny fambolem-bary araka ilay fitenenana, vary sy rano antsatsy mifanary an-tanà tsy mifandao. Ohatra mbara sarotsarotra satria le rano zany ohatra taritaraiky, le orana koa moa tsy dia ampy tsara amin'le tena ilaina anazy. Volana teo amin'ny volana janvier tena mazay tena nirotsaka le orana tena nandeha le asa. Tia koa raha mbola veo zay vao mamafy raha riketsa eo amin'ny janvier zany manomboka mamafy le raha riketsa. 20% ny fiainan'ny vokatra ny tapaky ny volana meteo ho ny fitaly avamparitra ny fambolena any aloatra mangoro. Herinandro taorina io, tafiakatra hatramin'ny 40% izay fiainan'ny vokatra izay raha ny tombana vonjomaika noho ny fandravan'ny avandran'ny fambolena tamin'ny herinandro ny 20 Mei araka ny fanazavana hatrany.
tena potika tena mampitomany mihitsy satria tsisy mihitsy ny azo raisiny tsisy ny azo atao mihitsy fa raha fa nandalovany dia natao salan'ireny maty reny tsisy ny tena potika atao zany dia ny vary. raha mpitso amin'ny fitorariva araka izany no anarano manontolo ny fandaharana alalino momba izay fambolem-bary any Ambatondrazaka izay isan'ny sopitry Madagasikara fa anoizantsika ny fampalam-baovao dia misedra olana ireo dinabe any amin'ny faritra Antsimo andrefana amin'izao fotoana izao amin'ny fanatanterahana izy ireo ny asany akoatra ny sakatsaka nataon'ireo tompon'andraikitra eo ihany koa ny fampidirana amponja ny mpitarika ka anaovan'izy ireo antsoavo ny ijerena izany akaiky amin'izao fotoana izao. Nitaraina ny solotenan'ny mpikambana ao amin'ny fikambanan'ny dinabe ato amin'ny faritra Atsimo andrefana sady fianakavian'ny olona iray izay maty noho ny savorovoron'isy tamina resaka halatra omby avy any Salary noho ny fitsoahan'ny olona iray izay fantatra fa mpiray tsikombakomba amin'ny dahalo sady nitory ny filohalefitry ny dinabe ato amin'ny faritra. Manao antsoavo izy ireo ny mba hamotsorana ny filohalefitra io ary hikarohana ilay mpiray tsikombakomba amin'ny dahalo. Le dina natao tao ambony Mahavelo amin'ny fizakan'ny dinan'ny régionaly Andriamatoa Dafinely Rasondrotsy satria izy moa manana jama ny nantsoy ny mera ny Salary fa handatsaka omby io marina tokoa fa latsaky le omby tamin'ny fokotany Mahaleotsy commune Mbo Mahavelo lefa nilatsaky le omby misy jama raiky maty le latsaky le telefony ny dahalo lefa latsaky le telefony dahalo nalany jama nalany miaramila noho ny tenako nangataka azy amin'ny jama omeo anay koa le telefony hiresereseva anay le malaso nangalatsa omby no namon'olo la izao asany jama tsy menay toy fa Andriamatoa Dafinely niantso anay na anizaniza na generaly tsy mahazo any telefony toy fa menay azy niantso any Dafinely man tenako monsieur Dafinely jama anao reto koa tsy omeny le telefony mandeha nabako asany Dafinely ny avy tagny ny vatako tsy meko asany Dafinely na generaly mangalaka azy amiko fa handesiko amin'ny procureur de la république raha toy afaky 2 semaines moa voavy atoliara toy natao amizay le réquisition tamin'ny procureur nalefany tamin'ny police divisionnaire avy amin'ny divisionnaire nalefa amin'ny opérateur Telemano Airtel aboaka agny le raha maty le pisy or le pisy nalako tamin'ny Mahaleotsy tao karaha andegny répertoire nalako tao lefa naboaka amin'ny opérateur agny vende avao heverinay fa Dafinely piray tsikombakomba amin'ny malaso ary fantatsika mpitondra fanjakana eto Toliara zay laha natao ny fizaka azy fangorohoroan'ny dina nataony ka mahagaga anay angatahanana aminareo mpitondra fanjakana mpiasan'ny tribunaly gendarme police miaramila Dafinely tokony ho resereseva anay tsy hita nefa fanamahana réquisition hiresereseva azy nefa le olo président dinanay Andriamatoa Samy ro voatazona ao am prison tsy hainay ny dikany ka zahay mangataky tsy manao ankery hoe tsy maintsy aboaky fa mangataka aminareo mpitondra fanjakana mba hamboaky ny président dinana. Tsy izany ihany fa mbola misy ihany koa olona iray izay filohan'ny dinabe communal'ny Tanambao distriktan'ny Betioky Atsimo novonoina Jiolay misa 9 tamin'ny fomba feno habibina ka tsy tratra ireo olona nahavanondoza noho ny fanakanan'olona iray izay nampanantena fa hanolotra ireo jiolahy ireo nefa nivadika ary nieboebo fa manana lamosina sady ao anatin'ny antoko TGV. Ny Jean-Luc Vonzy tao Amboisabo raha vony vonon'olo ny Vonzy vonon'olo valolahy rehefa vonon'olo valolahy io Vonzy sy azoko sambosy le valolahy fe fatasognara ka mahatonga anazy sy azoko sambosy nataony embrazy minday toko TGV fa hoe ateriko aminao tomponay na le valolahy olo namono ko atry amizao amizay natao le kabaronay sy niaviny embrazy etiky le mpamono ny zandroko dia nanapahako taratasy MST jabo manateny izy fa ja hoe sy mahagaga anay taratasy nataony MST zany ko mahagaga anay ko amizany na ino tao nataony brazy amkaliveo fatinamboa zany fatin'izay ko président dina satrany commune Tanambao district ny Betioky Asimo ny taregnako zany mba hahazo le gaja le mpamon'olo valolahy nahazany embrazy zany mbo sy azoko hatry amizao ko amizay sy angako fa satria mba hampionareo zaho
mba ameon'ireo torohevitra zao ary mangalaky soin transmis am'ireo tiky zao angalako an'io fa nafininy amborazy amy calve le gadra-pamono sy azoko hatra am'izao zerenao akaiky zaho any razoelina mahatonga ny tia tokony ndesiny amborazy tiky fa satria sy mety mamono anay etiky. Araka izany, manay dia manay ny rehetra amin'ny ho firongatry ny tsy fandriam-pahalemana atao amin'ny faritra raha mitohy izao araharaha izao. Fa ny dina be izay fantatra fa miaro ny vahoaka sy ny fananany toy ny mpitandro ny filaminana no vonoina sy hatao izay hamongorana azy. Fa isan'ny seha-piarinana manana ny lanjany ao anatin'ny faritra Boeny ny lojo mainty maso na ny Black Eyes. Manomboka omaly ny taom-piotazana ny vokatra raha ny tapaka teo anivy ny komite teknika taorian'ny nilazan'ny tompony andraikitry ny fambolena fa efa matoy ny ankamaroany ireo vokatra eny fotony. Anja Robert, Kolo Mahajanga. Ny sokatra nanomboka ny fafito ny volana Jona 2024 ny taom-piotazana ny lojy mainty maso na ny Black Eyes ho an'ny faritra Boeny. Ny lojy mainty maso izay anisan'ny vokatra mampalaza sy manana ny lanjany ara-toekarena ho an'ny faritra. Any amin'ny distrika Ambatoboeny no tena ahitana azy ireo betsaka ka araky ny tatitra avy amin'ny fitaleava-patry ny fambolena tamin'ireo komite teknika dia efa matoy ny ankamaroan'ny lojy eny an-tsaha na ahafahana nanapaka ny daty ny taom-piotazana. 50 isanjaton'ny lojy izay maniry eny atoerana amin'izao fotoana izao dia efa lazaneo fa matoy. Dia namoaka zany zareo tao amin'ny fitaleava-patry ny fambolena fa azo atomboka ny daty izay entina ikirakirana sy famokarana ny lojy eto Boeny amin'ny taona 2024. Dia rehefa nahazo io daty io zany tatao anatin'ny komite teknika ao anivon'ny plateforme Black Eyes do faritra Boeny nanapa-kevitra fa atomboka amin'ny 7 Jona 2024 ny taom-piotazana sy ny fikirakirana fanondranana ny lojy eto amin'ny faritra Boeny. Aoriany izao fanapahana ny daty izao dia tsy maintsy isy ny fiaraha-midinika amin'ireo mpisehatra Black Eyes rehetra atao anatin'ny faritra Boeny ahafahana mamoaka indray ny vidiny farany ambany ho an'ny lojy mainty maso. Raha nitapaka tamin'ny taona lasa ny 7 ny volana Jolay 2022 dia 720 ariary ny vidiny farany ambany ho an'ny lojy mainty maso tato anatin'ny faritra Boeny. Andrasana araka izany atsoatsy ny fameram-bidy ny lojy mainty maso amin'ity taona 2022 ity. Amin'ny maresaka avy any ivelany ankizy miisa 4, 14 ary iray taona tsy hita nandritra ny fianjerana fiaramanidina iray tany Kolombia no hita indray ary velona somatsara rehefa very tanaty ala mikitroka iray tany Kolombia nandritra ny 70 andro. Tsy mbola fantatra mazava ny toe-pahasalaman'ireo ankizy ireo saingy ambany ny fanantenana amin'ny fahavelomany no ny faharetana tany anaty ala sy ny fahavoazana raha ny fampitam-baovao. Fanampanazavana amin'ny sary ny France 24. 70 andro aty aoriana, ankizy miisa 4 no avitra somatsara rehefa tsy hita tany anaty ala mikitroka tany Kolombia nandritra ny fianjaran'ny fiaramanidina nitondra azy ireo. 13, 4 ary iray taona ireo zaza avitra ireo taorian'ny hetsika goavana nataon'ny fitondrana kolombiana tamin'ny alalan'ny mpitandro ny filaminana tany an-toerana amin'ny fikaroana azy ireo. Tsy mbola fantatra mazavatra eto ny toe-pahasalaman'ireo ankizy ireo, saingy fepetra noraisin'ireo tompony andraikitra ny hitondrana azy ireo maika any amin'ny tompom-pahasalamana Bogota alina ihany. Na izany azy ambany ny fanantenana amin'ny haveloman'izy ireo malona ny fahavoazana sy ny faharetana tany anaty ala raha ny fanazavana. Ity ala ity izay sady tsy misy mpitsidika no tsy ahitana na inona na inona. Dia izany koa tompona sy tompo-baviny masakazona totra tamin'ity alina ity ankasitrahana fino ianao tany tokantrano tany nanaraka izany hatramin'ny farany ny tena kosa mametraka ny mandra-piaona indray.
Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuruariv. Vous a présenté Ni Vaovao. Algo manaraka ni Izo, Algo ni Kaltao, amin'ny vidiny mirage. Vous a présenté Ni Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.